koa mibebay ianareo ka miverina aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehany tompo. Asan'ny apôstôly toko 7:1-20. Zava-dehibe amin'ny fanarahana an'Andriamanitra amin'ity dibe mankany an-danitra izay ataontsika ity, ny fiovampo, ary tena ilaina amin'ny famonjena aisinao izany fiovampo marina izany. Ny fiovampo marina dia tsy anarana na fisehoana ivelany fotsiny na tontononona fotsiny izy io, fa fanandramana lalina manova ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Tsinotsinona eo mason'Andriamanitra ny fizazahoana, ny fitomoem-teny fatratra, na ny toerana ambony. Mieritreritra ianao hoe manana toerana ambony, manana ny laza zao, fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny fiainana mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Koa amin'ny maha-mpanaradia ny Kristy antsika, amin'ny maha-kristianina aisinao, dia zava-dehibe ny mampifanaraka ny fiainantsika ho amin'ny fiainan Kristy sy ny didy sy ny fitsipika nomeny Jesosy Kristy. Ny fiovampo marina ihany koa dia fialana amin'ny tsy fahamarinana ka makany amin'ny fahamarinana ry rahalahy malala. Ka amin'ny fibebana sy ny finoana ny Kristy no avelan'Andriamanitra ny heloko ny mpanota. Raha tiako izany ny voavela heloka, raha tianao no voavela heloka, dia mila mibebaka isika ary mino an Kristy ka avelan'Andriamanitra ny elontsika ary manaraka ny fitsipika izay nomeny Jesosy Kristy, ary ampianarina hiala amin'ny ratsy sy hianatra hanao ny tsara isika rehefa tafiditra ao anatin'izany fiovana marina izany. Rehefa miova fo marina ny olona dia miditra amin'ny ady ara-panahy isan'andro ka miala amin'ny fanjakan'ny hizao, miala zany ny fizaozahoana, miala ny tsy fanetretena. Izany no marika fa miova fo ny olona anankiray ary manaiky an'Andriamanitra hanjaka ao am-pony. Mirotsaka ho miaramila ny Kristy izy, miady amin'ny fironana ratsy sy ny fitiavan-tena izay sakana tsy ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra, sakana tsy ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, izany fitiavan-tena sy fizaozahoana izany. Ary milefitra amin'ny sitrapon'ny Kristy izany ny tokony fiainantsika, dia tokony lefitra amin'ny sitrapon'ny Kristy mandrakariva, mandefitra ny sitrapontsika ka hanaraka ny sitrapon'ny Kristy. Na dia tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra aza ny olona amin'izany dingana izany, dia avy amin'Andriamanitra irery ihany ny hery mitondra fiovana. Ka izany mazava-dehibe ny fianteherana amin'Andriamanitra, satria ao aminy no azontsika ny fiovana. Satria ny fanahy masina no manova sy manamasina tanteraka izay nanaiky ny fiasany. Ry namako, andeho fitiantsika fehezanteny fohy izany afatra izany mba hiverina ao antsaintsika ary ho azontsika tsara. Ny fiovampo marina dia fanovana lalina ny fo sy ny fiainana, fa tsy anarany velambelany fotsiny ihany. Faharoa dia miteraka ady ara-panahy sy fanapahan-kevitra isan'andro ny fiovampo. Mila mitolona isan'andro izany tsika ao anatin'izany fiovampo izany. Ary fahatelo, lesona lehibe, ny fanahy masina irery no loharano ny hery manova, ka ilaintsika ny miantehitra sy mangataka ny fanahy masina hitaritalana antsika. Ka anio, aoka hibebaka marina isika, ka hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, hanaiky ny fiasan'ny fanahy masina mba hanova antsika, hanova ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ary aoka hiala amin'ny fanjakan'ny izao isika, hiala ny tsy fanetretena isika, fa hiantehitra sy hitoko tanteraka amin'ny Kristy, ka hanjaka ao am-pontsika Jesosy Kristy. Hiasa miaraka amin'ny Kristy isan'andro isan'andro mba hatongavana amin'ny fiovampo marina. Andeha isika hivavaka ary ho toso ho tanteraka aminao ihany koa izany teny izany. Tompo, misaotra noho ny teninao izay mampahery anay indray sy mitari-dalana anay amin'izao maraimba vao izao. Aoka Tompo malalo, tsy hiverina any aminao izany teny izany,
raha tsy miasa ao anatinay tsiraray avy, ary hitarika anay tsiraray avy amin'ny lalan'ny fandresena, lalan'ny famonjena, ary ampio mandrakariva izahay mba ho tonga ao anatin'ny fivampo marina sy ny fibebahana marina. Dia mitahiny tokantrano tsiraray avy ianao izay manaraka ity fandarana ity, ianao ny ameno banga ao anatin'izany tokantrano izany, ary tokantrano anjakany ny fiadananao ny tokantrano tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.